anankiray koa io ilay mandray resaka tendrony be mila teraka indray. Dia teo Nikodemosy ny teny hoe iverinao ankiby ve zany no tena ho lazaina e. Manana an'izay toetra izay tsika. Za izay tia manana an'izay mandray resaka atendriny e. Dia ny kely nge tena anao vetivety e. Manana an'izany toetra izany ve ianao? Ilay mandray resaka atendriny be ilay tonga dia hoe izay dia izay e. Ohatran'ny hoe alatsika samy ianao ohatra ny anatsika any ve ohatra. Fa tsika manana an'izay toetra izay. Hoe rehefa tenenina dia tonga dia izay ara-baky teny. Rehefa ohatra izao hoe tsy haiko raha azontsika hoe tonga dia ara-baky teny be ilay fandraisantsika anazy. Na zavatra tsy lôjika inge izao hoe raha mandinika inge izao Nikodemosy dia hitany any tsy lôjika izany fanontaniana izany zavatra teneniko izany e. Olon-dehibe ve hiverina hiteraka ao indray. Rehefa mandray resaka tendrony be tsika dia milamila vaniny kely. Tonga dia hoe ohatra hoe nonako dia tonga dia atolotra daholo ny sakafo rehetrarehetra, tonga dia avoakako daholo ny ao anaty frigo rehetrarehetra, nefa fantatra fa tsy ho lanin'ilay olona akory ilay izy dia asesika eo ambony latabatra daholo. Dia izay ilay milamila vaniny kely dia tsy marina tsika eo mason'Andriamanitra amin'izay zavatra izay. Tsy marina. Izany hoe tsika mila mianatra. Mila mianatra ao amin'ny fanamasina tsika mba ho afaka amin'izany toetra anankiray izany koa ilay hoe tonga dia mandray resaka tendrony tsy dia misaina ihany tsika fa tsy dia misaina. Tena misaina ihany tsika fa tsy dia misaina satria fantatritsika ilay izy fa tsy ho possible nefa mbola tenenin'ilay vavantsika ihany ilay izy. Azontsika ve ilay izy? Dia izay ny zavatra nataon'i Nikodemosy teto. Dia ohatran'ny hitako be ny paozin'i Jesosy mety sady be lazaiko aminao marina ary Nikodemosy fa tsy izany nge ilay izy e. Raha nanohy resaka angamba Jesosy dia niteny fa ho possible ve hiverina ilay loha hiverina hisitrika indray. Fa hozy Jesosy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Tsy niditra tamin'ilay jeu an'i Nikodemosy mihitsy Jesosy satria Jesosy tsy izany. Jesosy tsy mpandray resaka tendrony. Olombelona Jesosy fa tsy nanana an'izany karaktera izany. Andaontsika nahaka an'i Jesosy. Raha manana an'izany ianao, za. Io pasteur Zoky dia miteny an'izany foana hoe izay indray indria. Nga zany no tiako tenenina. Miaraka amin'ilay feo mety ho averina eo izany rehefa avy eo fa tena misaotra amin'ny fanahy masina fa izany tokoa hoe rehefa ety ianao dia ny tenanao foana ny asianao voalohany io mangana be mihitsy satria iny rehefa mangana iny dia tadidinao hoe na tonga n'ity mangana ilay ohatr'izao dia sitrana ianao avy eo satria tsy te ho mangana intsony. Ditanareo Jesosy tsy niditra tamin'ilay jeu an'i Nikodemosy mihitsy fa izao no navaliny anazy. Ilay fahendrenany namaly an'i Nikodemosy teto. Hozy izy hoe raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Jerentsika ny tantaran'i Jesosy dia Jesosy tonga dia nidina avy any, tonga dia niaraka iny Jesosy fa tonga. Fa nofo izy aloha. Nateraky ny nofo Jesosy tamin'ny alalan'i Maria. Maria fa tsy masina Maria Maria. Sao dia diso kely antsika aloha ahitsy kely aloha izay. Satria Maria olombelona koa Maria. Dia Jesosy nateraky ny nofo tamin'ny alalan'i Maria, rahavavy Maria. Tonga nofo izy ohatry ny olombelona rehetra. Ohatry ny naterahanao tao izy, 7 tsaika izy dia 7 volana tao izy. Dia mivoaka izy rehefa tonga ilay fotoana tokony naterahany. Ny tsy nitovizany tamintsika olombelona izy ohatrantsika izy izany ny zavatra niainantsika tamintsika vao niforonina tao an-kibo ny iainan'i Jesosy tao an-kibo. Fa tsy hoe tonga koa izy dia tonga dia vetivetika kely dia lehilahy tonga dia 7 volana. Dia hoe ndray andro fotoanan'Andriamanitra fohy noho ny antsika dia sao dia misy mieritreritra hoe vetivetika kely Jesosy dia tonga dia vao nitsaika tonga dia 7 volana. Fa nitsaika izy aloha dia herinandro dia
tena hoe ohatra antsika zany e, izay nazavainao anatin'izay hoe tena olombelona Jesosy, tena nofo Jesosy, ohatra anao, ohatra anahy. Fa ny tsy nitovizany tamintsika dia izao, izy ilay teny no tonga nofo, teny tonga olombelona, izay tsy nitovizany tamintsika. Raha raisitsika ny Lioka toko voalohany andininy faraika amin'ny telopolo dia mitantara an'izany hoe rehefa tonga ny anjely namangy an'i Maria dia niteny tamin'i Maria izy hoe afatra avy amin'Andriamanitra, nentin'ny anjely, teny avy amin'Andriamanitra, teny nentin'ny anjely avy amin'Andriamanitra, teneniny tamin'i Maria hoe indro hitejaza ianao ka hiteraka zazalahy. Izay ilay hoe Jesosy teny tonga nofo. Izaho zao raha niteraka an'izany tsy nisy anjely niteny anahy hoe diary hitoejaza ianao ka hiteraka vavy anankitelo. Fa izay mivady ilay izy dia vavy telo ilay izy. Fa Jesosy izay tsy nitovizany tamintsika. Olombelona izy fa izay teo amin'izay tsy nitovizany. Jesosy ilay teny tonga nofo, teny avy amin'Andriamanitra no tonga tamin'i Maria, nampipetraka an'i Jesosy tao amin'ny Maria. Dia rehefa tonga nofo Jesosy dia niara-nonina tamintsika izy. Ilay teny tonga nofo dia niara-nonina Jesosy niaraka tamintsika. Afaka tsy niaraka nonina tamin'ny olombelona ange Jesosy satria fantany ange izany hoe izany ange spesial ilay olombelona spesial, izany ange zanaky ny mpanjaka ny mpanjaka, izany ange ohatr'izao hoe dia afaka tsy niaraka mipetraka tamintsika ane izy. Fa nanaiky izy niara-nonina tamintsika olombelona, nampiriminy izany zavatra rehetra izany, nampiriminy izany zavatra fantany izany. Eto, tsy fantatra hoe iza ny fahafantaranao anao, fa mitondra antsika eto ny fanahy masina. Ny tokony ho fahamarinana ny fiainantsika dia ny hahafantaran'Andriamanitra anao. Izay ilay tsika tsy tokony hirehare, tsika mila manaiky maty amin'ny nofo. Ilay tsika nofo io ange mahatonga antsika mahalala hoe za ihany. Tsy haiko. Mety afaka loatra zao hoe raha za zao ohatra dia afaka miteny hoe za pasitera tsy maintsy ety aloha be ety mipetraka, nefa za raha tsy tia mipetraka ety aloha be ety akory. Mila maty amin'ny nofo tsika reto. Jesosy ange nanaiky tonga nofo izy fa nanaiky maty tamin'ny nofo Jesosy. Niara-nonina tamintsika ilay olombelona be dia be reto. Rehefa tonga izy dia ilay olombelona nankalaza anazy ihany, efa fantany hoe reto ihany ny amadika rehefa avy eo nefa nekeny niara-nonina tamin'ireo. Ilay olombelona mahay mody fanina be, mahalala anazy fa modimody fanina ohatra ny Nikodemosy. Manana an'izany, mbola manana an'izany toetra izany ve tsika? Ao amin'ny Jesosy ny fanasitranana. Ao amin'ny Jesosy ny fanasitranana. Raha tena te ho faty amin'ny nofo, andaontsika hisisika hitady an'i Jesosy. Andaontsika hisisika hiaona amin'ny Jesosy marina reto. Misy angeny hoe miaona amin'ny Jesosy e? Hoe za niaona tamin'i Jesosy. Fa misy dia za reto tena niaona marina tamin'i Jesosy tamin'izao. Zavatra roa samy hafa ireo tsy mitovy. Misy hoe niaona tamin'i Jesosy ary reto. Fa hafa mihitsy indray rehefa hoe tena niaona marina tamin'i Jesosy. Mino fa tsika tsirairay ireo tena hiaona marina amin'i Jesosy manomboka androany. Teto izay Jesosy rehefa nateraky ny nofo, izay ny tantaran'i Jesosy izay. Nateraky ny nofo izy fa izy teny tonga nofo. Dia Jesosy koa avy eo nateraky ny rano sy ny fanahy. Nateraky ny rano sy ny fanahy izy. Fantatritsika izany efa nampianarin'ny mpanompon'Andriamanitra antsika izany fa hampatsiahivina antsika androany. Nateraky ny rano sy ny fanahy Jesosy rehefa natao batisa. Vao avy vao nisy fotoantsika nanao batisa. Rehefa natao batisa tao amin'ny Jordana. Rehefa natao batisa Jesosy dia teo izy nateraky ny rano sy ny fanahy. Izany hoe ilay nahanofo azy teo, voasarony ilay rano sy ny fanahy dia nitsangana avy ao izy dia zanak'Andriamanitra amin'izay izy rehefa avy eo. Tara izay mahatonga an'i Jesosy ny teny tamin'ny voalohany ary nahatonga ny teny teo hoe ny tena marina
dia mila ateraka indray tsika ianao rehefa tianao no ho tonga zanak'Andriamanitra marina. Rehefa tena manery ianao ny ho tonga zanak'Andriamanitra marina. Anahaka an'Andriamanitra fa tsy hoe mila ny tanan'Andriamanitra. Zavatra samihafa izany a. Anahaka an'Andriamanitra fa tsy hoe ny tanan'Andriamanitra no ilaiko. Rehefa azo ilay izy ohatran'ny zazakely ange, raha mitomany io zazakely io mebombo ange izy fa tonga dia tsy fantanao fa lasa izy milalao indray. Fa ny zanaka rehefa tena te hanahaka ny zanaka dia satriny foana hiaraka amin'ny dada sy neny dia lasa manahaka ny dada. Fantany azy ny zanako pasteur zao fantanao izay tena tia mitaingina moto be mihitsy dada dia mety lasa ho tia moto be koa izao ny zanako pasteur sandratra. Rehefa tonga zanakitsika dia manahaka an'ilay iray. Andaontsika tena anana an'izany hoe raha etaeta moa tsy mahalaza azy raha aminahy fa fahaterena ny mahalaza azy satria rehefa tena teritsika izy any efa tery ny zavatra dia ahoana ilay fitadiavana an'ilay izy rehefa tena mandeha tsy haiko izany dia ohatr'izay. Izay no teneniko hoe aminahy tsy mahalaza ilay hoe andaontsika anana etaeta satria rehefa afaka ny etaeta dia tsy misotro rano intsony aho. Fa rehefa tery aho dia mandeha dia andaontsika tena nanana fahaterena hoe ho tonga zanak'Andriamanitra. Andaontsika tena nanana izany fahaterena izany dia hanolo tenysika. Anaikitsika ho ateraky ny rano sy ny fanahy. Amen. Atsika atao foana ange izany e. Ohatranao zao tena manao an'izany foana isan'andro rehefa ao amin'ny dosy ao dia tia indray ny rano. Rehefa misasiny aho dia tia indray ny rano Jesosy aho. Ateraka indray andro any, manaiky indray any ho ateraka indray androany. Dia tia tsika misasa foana tsika isan'andro. Ao tsika. Atsika atao izany. Halleloja. Misaotra ny amin'ny fampianarana amin'ny fanahy masina. Atsika atao foana izany hoe isan'andro isan'andro. Isaky ny fanavaozana ataon'Andriamanitra satria tsika vaozin'Andriamanitra foana ny famindrapony amintsika isan'andro isan'andro. Dia andaontsika anaiky ho ateraka indray foana isan'andro isan'andro. Raha mbola averin'Andriamanitra ny fofona antsika, raha mbola terin'Andriamanitra tsika misy fanantenana dia andao aloha mialoha ny zavatra rehetra avereny ny fanoloran-tenanao manaiky ho ateraka indray andro any. Amen. Mba ho tonga zanaka ao Andriamanitra. Amen. Voasokatra izany Jesosy natao batisa ao amin'ny boky Matthieu ny toko 7:17. Rehefa avy niroboka tao Jesosy naroboka moa izany, naroboka rakozain dia rehefa mivoaka avy tao izy dia hozy izy hoe nisy feo avy any an-danitra. Nisy feo avy any an-danitra. Teny indray ny tonga avy eo ny teny. Nanao hoe ity ny zanako izay sitrako. Rehefa manaiky tsika no ateraka indray dia miteny Andriamanitra hoe ity ilay sitrako. Ity ilay zanako ankasitrahako. Ho ataon'Andriamanitra amintsika anie izany. Rehefa tena manaiky tsika entin'ilay fahaterena ao anatsika, anaiky ho tonga zanak'Andriamanitra, anaiky ho ateraka indray foana dia Andriamanitra hiteny amintsika foana hoe ity ilay zanako izay sitrako indrindra. Amen. Ho ataon'Andriamanitra amintsika anie izany. Sao rehefa tonga zanaka vao ankasitrahan'Andriamanitra. Amen. Rehefa tonga zanaka vao ankasitrahan'Andriamanitra. Rehefa mbola tsy manaiky izany tsika ho zanak'Andriamanitra dia afaka mianatra eto foana tsika, afaka foana tsika mivavaka. Fa izao tsy hiteny mihitsy Andriamanitra hoe ity ilay zanako izay ankasitrahako. Fa mila tsika manaiky ho tonga zanaka. Amen. Rehefa tonga zanaka tsika vao ankasitrahan'Andriamanitra, vao mahazo miditra, miverina miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'ny tranon'ny dada, tsy atao hoe dada, ao an-tranon'ny ray. Eny dada izy fa tsy tenako an'izay sao dia misy mandray ao an-tranon'ny dada dia mieritreritra indray hoe iza ilay dada. Fa Andriamanitra ilay dada tiako tenenina eto Izay tsika vao mahazo, izay indray tsika vao afaka miverina miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ao amin'ny tranon'Andriamanitra izany. Tady Diova Jesosy Kristy rehefa niala dia hozy izy mahatsara anareo ny fialako eto hozy izy. Fa andeha ilay ialany ange, andeha hanamboatra an'ilay trano e, io tranon'ny dady io.
hoy zany Jesosy hoe andeha hanamboatra ny tranonao a rahalahy, andeha hanamboatra ny tranonao a ranabavy a, fa tsy maintsy miala eto aho. Ary mahatsara anao ilay miverina any amin'io trano amboariko io hozy Jesosy. Izao mila tonga zanak'Andriamanitra. Zay zany. Tsisy resaka be hoe mila inona re hoe mila sitrana ianao vao miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, mila sitrana ny aretinao io. Ohatran'ny hoe izaho zao raha marary vavony dia hoe rehefa sitrana io aretim-bavonina io izay ianao vao tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy izany ny voasoratra. Fa ny voasoratra zanak'Andriamanitra no tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ianao ilay zanak'Andriamanitra no tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny olana amintsika matetika dia izao a, tsika tsy tena te hiverina ao amin'ilay tranon'ny dada. Tiantsika ilay verina fa ilay fanapahan-kevitritsika tsy tena ataontsika tena mipetraka. Meko tsy ameko, meko tsy ameko. Mandroso miverina ohatra fozafoza kely eo, tsika fozafoza kely mandroso sy miverina. Fa tsika anie tsy foza e. Fa tsika anie zanak'Andriamanitra e. Tsika tsy manome tsy fohifohy satria Jesosy tsy nanome tsy fohifohy fa izy sady nanome izy. Jesosy nanome foana, andao tsika nahaka an' Jesosy. Za mino fa ho afaka amin'izany tsika manomboka androany satria efa zanak'Andriamanitra tsika. Tena hoe tapa-kevitra tsika fa tsy hoe androany n'olo tena dia rehefa avy indray afaka adin'indray dia hiverina indray. Androany dia hiverina ao amin'ny dada fa ohatry ny mananonanona izany fiainako izany dia ao amin'ny dada indray misy fitsarana dia andeha ao hiverina ao an-tranon'ny dada aloha mba azo fitsarana. Rehefa azoko ilay fitsarana dia hiverina kely indray aho. Dia tadidio foana teo hoe foza orana ianao raha manao an'izany miemotra, mandroso dia miemotra. Fa ianao tsy foza orana fa zanak'Andriamanitra. Amen. Dia ny zanaka no tonga malala rehefa avy eo. Dia ny malala no tonga ilay ampakarina. Tsy tianao ve izany? Za mino hoe tiantsika izany. Za mino hoe izany ny fiainana tena tiantsika. Hoe zanaka dia mandroso tonga malala, dia mandroso tonga ilay vady ampakarina. Ny bokin'ny Apokalipsy miteny an'izany fa ho ampakarina ny fofombady rehefa hiverin'i Jesosy. Dia ianao izany. Fa ny lalana izany dia izao, mila manolo tena aloha tonga zanaka. Mila manaiky ho ateraka indray mba tena ho tonga zanak'Andriamanitra. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra mihitsy no miteny amiko sy aminao hoe ity ilay zanako izay sitrako, malala eo imasoko. Dia rehefa tonga malala ianao dia rehefa hiverin'i Jesosy dia ianao ilay fofombadiny, ianao ilay vady ho ampiakariny. Amen. Mino aho hoe nampianatra anao Jesosy. Mino aho hoe nampianatra anao fanahy masina androany dia hitahiry antsika anie izy. Ilay fanahy masina izay efa napetrak'Andriamanitra ao anatintsika tsy miala izany iny rehefa ao. Fa tsika sisa ny heriny. Hikopaka sa tsy hikopaka, handrehatra sa tsy handrehatra. Fa rehefa ohatra tsika ka tena manaiky resin'ny fanahy masina, resin'i Jesosy Kristy dia tsy ho mpianatra fotsiny tsika fa tena hoe ho mpankatoa, ho zanaka mpankatoa, ho malala tena hoe mpankatoa ary tena tia anazy dia avy eo ho vady tena tsy ho fony mihitsy fa tena hoe ho raisiny dia hiverina ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra tsika dia tsika niaraka indray tsika hiaraka hisakafo tsika, hiaraka hifaly tsika miaraka amin'i Jesosy Kristy. Amen. Vavaka tsika raha eo misaotra anao izay ny amin'izany teny nomenao anay izany. Ndreto ilay zanakao Andriamanitra. Mety hoe misy point ve Andriamanitra mahatonga anao miteny anay an'izany? Mety misy point tsy mahatanteraka anay amin'ny mahazanakao anay dia mankasitraka indrindra nampianatra anay androany. Fanahy masina mety hoe tsy ampy ny fotoana fa androany dia tena hoe misokatra malalaka ao anao ny aminay. Te handrehanao izay fanahy masina. Hanampy anay hampianatra ao anatin'izany teny tonga androany izany indray. Mba tena hoe handehananay amin'ny sitrapon'ilay rainay. Mba hahatonga anay hoe ho faly amin'ny fisianay ilay Andriamanitra rainay.
dia misaotra indrindra fanahy masina. Amen. Andaontsika hitehaka ny amin'ny tenin'Andriamanitra dia andray ny mpanompon'Andriamanitra. Halleluia. Misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny teniny ary misaotra ny fanahy masina tsika. Mbola manaiky hiaraka amintsika eto indray izao tapany manaraka izao. Mizara ny teny mampiasa anay ho fitaovana vava fotsiny fa ny feo dia ny fahamarinana dia ny fanahy masina no ny feo entsika tsirairay avy. Na za koa mba te handrehan'izay. Amen. Zay ve ny tena tiantsika indrindra? Tsy alohanareo maheno feo amin'ny fanahy masina toy izay. Inona ary izany feo an'lery zany. Halleluia. Tsara ny tompo. Dia maki tenin'Andriamanitra avy hatrany sika ao amin'ny bokin'ny Daniel. Daniel toko 12. Daniel toko 12. Raha isika manomboka eo amin'ny 9 fa 1:30. Daniel 11 dia vakitsika ny 31 sy 32 verset 31-32 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary izy miaramila hitsangana noho ny teniny ka handoto ny fitoerana masina dia ny fiarovana mafy ary ampitrahatra ny fanatitra isan'andro izy sady apilitra ny fahavetavetana mahatonga fandravana. Ary izay mivadika ny fanekena dia habosiny amin'ny fandroboana. Fa ny olona io, tsy haiko misoratra ny aminareo fa ny ato hoe fanodona. Fa tena izy amin'io dia hoe fa ny olona izay mahalala an'Andriamanitra kosa dia hifikitra amin'izany ka hankatoa azy. Amen. Vakiko kely izy io amin'ny teny vahiny version parole de vie amakiko anazy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe il enverra des soldats devant les murs qui protègent le temple. Et en entrant dans le lieu saint, les soldats le rendront impur. Ils interdiront le sacrifice offert chaque jour à Dieu. Ils placeront sur l'autel l'horreur destructrice. Le roi lui-même, par ses promesses fausses, amènera les gens à rejeter l'alliance. Mais ceux qui connaissent leur Dieu continueront d'agir avec courage. Somary jerevako tamin'ny teny frantsay izy io satria somary fanina kely tamin'le hoe inona ary zany adosiny dia inona ary zany fandroboana. Le fandroboana loatrany hoe manajoboka ve zany sa ino? Atsoboka ry zala. Dia ao amin'ny teny frantsay io zany no tena hoe hitako hoe nazahoako teny nisy révélation meny fanahy masina tao anatin'ilay izy hoe nahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Daniel moa dia fantatsika tsara fa ilay Daniel dia lehilahy nijoro tsy nionjika teo anatrehany sarobiany izy moa tia mpanjaka tamin'izany lehilahy Sandrokady Nebokadnezar. Daniel koa dia mpaminany ny amin'ny andro farany, izany hoe mpaminany ny amin'izao androntsika izao. Faminan'iny Daniel dia mitantaran'le trangan'olona lehibe izy hoe ny lohany volamena dia ny vatany varahana dia ny ambaniny inona avy izy teo dia ny arian'ny faladia tongony ary vy mifangaro tamin'ny manga ozy izy dia nitorahana vato ilay izy. Izany hoe mitantara Daniel ny fanjakana efatra lehibe mifandimby teto amin'izao tontolo izao dia misy hoe ny ampira romana, ny ampira grika, ny ampira Nebokadnezar moa zany ilay voalohany loha volamena. Dia mitantara Daniel hoe tsika zao ilay hoe ao anatin'ilay ampira romana. Ny ampira romana dia ilay fanjakana farany tao anatin'ny faminan'iny Daniel hoe hotorahana vato ozy izy satria ilay izy tsy mifangaro ny visiny tamin'ny manga dia hotorahana vato ozy izy misy vato nitoraka ozy izy ny fanjakana farany io ilay fanjakana romana dia rava. Le fanjakana romanina rava, le vato nitoraka tsy iza fa izy natao hoe vato. Jesosy Kristy. Rehefa tonga Jesosy dia rava ny fanjakana romanina. Tsy teo amin'ny fotoana nahatongavan'i Jesosy ny rava ny fanjakana romanina satria na i Jesosy ary mbola romanina no nanombo anazy teo amin'ny hazo fijaliana. Mbola leo fanjakana romanina ireo zany. Fa
teo a fahaty reny dia mbola miverina mitsangana fanjakana romanina izay miverina mitsangana amin'izao fotoana izao io a tsy hiditra lalina be tsika ny amin'izany hoe ahoana avy izy avy le firenena anatin'ilay fanjakana romanina fa Daniel dia mpaminany a ny amin'izao a andro farany izao. Dia araka ny teny vakintsika teo hoe Daniel dia olona nijoro. Ny fijoroan'i Daniel efa teto ngamba nizaraina foana na tany amin'ny tranopokon'olona na tany baipasy a dia nozaraina foana fijoroan'i Daniel. Fa eo amin'ilay tenin'Andriamanitra ny vakintsika teo misy an'ilay hoe manala ny 9:30 ampitrahatra ny fanatitra isan'andro izy sady ampiditra ny fahavetavetana mahatonga fandravana. Ny fanatitra ilay zarain'ny pasteur Diary teo moa zany hoe tsika isan'andro tokony manaika ho faty foana. Izy moa tonga dia nitsotra teo vita batisa. Tsika isan'andro tokony misafidy mihitsy fa tsy hoe manaika. Satria ny safiditsika dia tsika dia mahalala foana amin'ny teny hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona tao anatiko. Dia io a mila safiditsika isan'andro. Misafidy ny ho faty isan'andro tsika. Dia rehefa maty tsika dia misy anankiray velona ao. Misy anankiray a hitan'ny olona ao. Ilay izy a rehefa misafidy an'izay tsika, rehefa misafidy ny ho velona ao amin'ny Kristy tsika dia manaiky tsika. Rehefa tena maty tsika dia misafidy ny ho velona. Rehefa maty izany tsy manana orgueil intsony hoe zao a zah nahavita an'izao na zah nahavita an'izao na zah nahavita an'izao. Ohatra nahako eto izao tsy izaho mahay mitory teny izany. Fa raha zah no mahay mitory teny dia izay zavatra haiko no zaraiko eto. Fa zah fotsiny no mena micro dia natao mivoaka miretsy amin'ny feo fa tsy navilanareo hoeninareo direct tamin'ny feoako. Fa manaiky tsika hoe Kristy no velona ao anaty. Zany hoe tsika tsy hoe version améliorée rehefa nandray Jesosy fa version maty tsika. Version tsy tazana intsony tsika. Tsika tsy hoe mena kapasité vaovao hoe tena rehefa natao pasteur le dia lasa nahay nitory teny be. Tsy izay ka. Tsy izay. Tsy kapasité atsika mihitsy fa rehefa tsika velona dia raha ohatr'izao tsika dia hoe aiza misy vary amin'anana. Satria dia te hamelona atsika foana ny hazakazahantsika. Fa tsy kapasité izay mihitsy ny tenin'Andriamanitra tsisy mahay manatona anao izy raha tsy nareo mahay anazy tsara. Zany hoe tsika tsy mahay tonga eto izany. Fa ny fanahy masina no mitohana antsika mitondra antsika eto amin'ity toerana ity. Dia rehefa manaiky tsika io zavatra io tadala. Rehefa manaiky tsika ny hoe safidy ny ho velona isan'andro. Rehefa misafidy tsika ny hoe Jesosy no velona isan'andro dia manaiky tsika hoe tsy izany tazana. Manaiky tsika hoe tsy izany no hita. Manaiky tsika hoe zah tsy mahay manao na inona na inona. Manaiky tsika hoe zah tsy mahavita na inona na inona. Fa kapasité an' Jesosy velona tao anatiko daholo ireo zavatra rehetrarehetra eo. Mety mitenena hoe inona zany ilay kapasité an' Jesosy velona tao anatiko. Amin'ny tsy fantatro hoe mety fiainana, mety hoe iny amin'ny zavatra andavanandro eny, iny amin'ny fiainana andavanandro eny. Mety hoe vao hitsaka ianao dia tsy namaly. Dia tena misaotra an'Andriamanitra, mijoro vavolombelona tsika fa fijoroantsika vavolombelona izay ilay mahatonga hoe averina amin'Andriamanitra ny voninahitra fa tsika tsy mahazo mijoro vavolombelona. Zara angady hitsarany ihany dia tena sy niteny tsony fa tena nety ilay izy. Tsy hoe izay fotsiny ilay fijoroana vavolombelona fa ny fijoroana vavolombelona amerina voninahitra any amin'i Jesosy. Ilay izy iainantsika isan'andro fa ohatrany hoe rappel kely fotsiny hoe izay ilay tena fahatsapana ao anatintsika. Tsy hoe nameliorer antsika, tsy hoe mena kapasité vaovao tsika. Tsy hoe lasa tena mahay an'izao tsika, mahay an'izao tsika hoe tena hoe rehefa hitsahana dia rehefa tenenina mafy dia mamaly. Tenenina mafy dia lasa mahay mamaly mora. Tsika tsy mahay an'izany, aleo tonga dia atao mahitsy be, tsisy mahay an'izany. Fa satsy foana io tonga dia efa hoe fahelaka tonga dia na tsisy micro dia tonga dia heno ery ambany ery. Zay tsika. Raha vao tsy maty, aleo tonga izay. Zay tsika raha vao tsy maty. Fa raha vao maty tsika dia na miteny amin'ny micro eto indraindray mety tsy henonareo. Fa mahay mamaly mora. Dia izay zavatra izay nitenen'i Daniel hoe tadiavin'ilay zavatra amin'izao fotoana izao hongotana. Tadiavin'ilay zavatra amin'izao tontolo izao ahoana moa ny fitenenana azy ato? Atrahatra. Atrahatra satria ny tenin'Andriamanitra atrahatra ozy izy rehefa natitra isan'andro. Atoloro ny tenanareo fanatitra
velona. Dia io tsy hoe tamin'ny natao batisa ihany, dia tsy hoe rehefa handray micro ety ihany, fa isan'andro fanatitra ataontsika isan'andro ny manolotra ny tenantsika ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. Amen ve? Mety amintsika ve zany hoe atolotra fanatitra, manolotra fanatitra, safiditsika ve zany hoe atolotra isan'andro ny tenantsika. Dia io miankina amin'ilay zavatra nizarain'ny pasteur miamina teo. Inona ny valeur? Jefotra fa rehefa tonga ny voiture de collection tomobile anankiray, deux chevaux anankiray, ianao zao raha mena deux chevaux anankiray dia hozy ianao taxi ty. Dia ilay taxi amin'io efa tena itsoahan'ny olona, fanaon'ny olona amin'izay vao hoe mahita taxi anankiray, za zao gaga be nahita taxi izay Golf 6. Dia ay ato misy taxi Golf 6. Dia rehefa mahita an'iny ny olona dia Golf 6. Fa raha any amin'ny olona manana valeur ny deux chevaux anankiray, dia manana valeur iny izy aminazy. Le valeur tsy le valeur na vola. Hoe 100 millions vidin'ity na 100 millions tokony vidin'ity. Fa le valeur zavatra mipetraka. Ahoana tenentsika hoe valeur ohatra. Neny gasy aloha tena ifinako fa tsy haiko tsendrery. Neny frantsay hoe liberté, l'égalité, fraternité. Dia neny gasy tadidiko ny amin'izao tena tsy fantatro tanindrazana, fahafahana, fahamarinana sa fandrosoana? Fahamarinana. Zay ngamba ny amin'izao tsy tadidiko. Ohatrohatry zay zany le valeur zay. Dia ho antsika kristianina mametraka valeur tsika. Inona ny valeur ao anatintsika? Valeur ao anatintsika ve ny hoe ny Andriamanitra Andriamanitra mitahy? Valeur ao anatintsika ve ny Andriamanitra Andriamanitra miaro anay? Valeur ao anatintsika ve hoe ny Andriamanitra Andriamanitra tsy fantatra hoe manambona anay sy ny karazany? Zay ve ny valeur ao anatintsika? Fa raha vao diso valeur tsika miaraka amin'ny Jesosy, dia tratra ny andinin'ny faharoa amin'ny telopolo ty. Ilay andinin'ny faharoa amin'ny telopolo dia ilay miteny an'ilay hoe par ces promesses fausses. Promesse fausse. Satria ireo zavatra nyteneniko nataon'Andriamanitra teo ireo dia ho vita n'ilay fahavalo. Tsy atoro an'izany tsika satria teneniny eto foana hoe fampianarana sy tsy fampianarana sy ino moa? Fampisehoana sy fahagagana mandainga. Tonga dia izay ngamba ny anitsitsika anazy. Raha ohatra hoe any amin'izay zavatra vita n'Andriamanitra no ametrahantsika ny valeur antsika, dia tratran'io tsika. Tratran'ilay hoe promesse fausse. Inona ilay promesse fausse? Ilay promesse fausse tsy hoe zavatra, tsy hoe lainga. Lainga tonga dia hoe lainga mahitsy be hoe ataoko mahazo tomobile nareo rehefa avy eo. Nefa rehefa tonga rehefa avy eo tsisy akory. Zay izany tonga dia kobon'ny olona hoe tsy izy le ry mandainga. Fa ilay promesse fausse tena mila mitandrina mihitsy tsika. Ary raha tsy manana fiombonana tsika tsy mahay manavaka azy. Ny promesse fausse ilay famantarana mandainga dia fausse d'origine. Izany hoe ny mpagnome anazy ny fausika, ny mpagnome anazy ny tsizy. Zay ilay hoe promesse fausse tenenin'ny Daniel ao amin'io Daniel 11 io. Izany hoe mety misy miteny anao hoe afaka rehefa avy eo anao dia mahazo tomobile. Tena hozy ianao tena Andriamanitra izany sy fa tanteraka ilay zavatra nytenenina. Fa ny tena Andriamanitra, tena tadiavin'Andriamanitra aminao dia araka nefa nianarantsika eto foana, tsy ny fahazahoana tomobile aloha mahamaika anazy. Fa ny promesse fausse ny mpanome anazy no sandoka. Ny mpanolotra anazy vita n'izany te manolotra anao zavatra rehetrarehetra. Fa moa ve tsy Jesosy mihitsy nitratra tamin'izay fotoana izay hoe non Jesosy dia vaivato izy reto mofo reto. Tamin'izany fotoana izany raha nanaiky Jesosy vita n'ilay ratsy ny namadika amin'ny ino mofo ny vato ho tonga mofo. Tena vitany tamin'izany raha nanaiky Jesosy. Fa Jesosy tsy nanaiky. Dia io prinsipy io ihany no entiny amin'izao fotoana izao. Dia betsaka mampalahelo, betsaka ny lava, betsaka no sodokan'ilay izy. Satria tena danger ao anatin'ilay izy. Tamin'izany moa tonga dia Satana no tonga dia nananona Jesosy teo. Fa ny amin'izao fotoana izao ambody mitafy-hodi-drano-akonjy. Ondry fa tsy onjy. Zafady. Ambody mitafy-hodi. Mpanompon'Andriamanitra no hampanaoviny an'izany. Mpanompon'Andriamanitra no ampitenenina an'izany hoe tena hoe afaka haniny ianao dia tena izao contrat anao, zao. Za tsy manohatra an'izay tena avy amin'Andriamanitra. Fa
le resaka valeur no resantsika teo. Mpanompon'Andriamanitra manasidokanao ao anatin'le izy. Mpanompon'Andriamanitra manasidokanao ao anatin'le zavatra hoe ho ataony. Dia inona ny danger-n'le izy teo? Ny zava-doza amin'le izy teo izy dia manafoana n'inona? Ny fanatitra isan'andro ataontsika. Ny zava-doza amin'le izy dia manafoana ny fanolorantsika tena ho an'Andriamanitra. Manafoana n'le tenantsika tokony ho faty isan'andro isan'andro. Zay ny zava-doza amin'le izy teo. Promesse fausse. Amènera les gens à rejeter l'alliance. Ny alliance dia tsika tokony miverina ny imazin'i Jesosy. Zay ny valeur atsika zay. Ny valeur atsika dia tsika tonga amin'le fitoviana sy fanahafana ny Kristy. Manahaka ny Kristy amin'ny fahamarinana, manahaka ny Kristy amin'ny fahamasinana, manahaka ny Kristy amin'ny fitiavana. Tsy fantatro afaka manampy an'izay valeur atytsika eo tsika fa zay zany tena hoe base anankiray. Zay zany tena source anankiray. Ny valeur atsika tsy izay vitan'ny Kristy, fa ny valeur atsika Kristy hita eo amin'ny fiainantsika. Kristy hita eo amin'ny fiainantsika, tsy tomobile, tsy trano, tsy lasany andafy, fa Kristy hita eo amin'ny fiainantsika, miaina fahamarinantsika. Kristy hita eo amin'ny fiainantsika dia miaina fiainam-pahamasinantsika. Kristy hita eo amin'ny fiainantsika dia tsika miombona tanteraka amin'Andriamanitra. Tsika miombona tanteraka amin'Andriamanitra. Io no tsy avelantsika ho rava mandrakizay. Satria araka ilay nivakiana teo, manafoana ozy izy. Ils interdiront le sacrifice offert chaque jour. Manafoana ny fifandraisana. Zay ny tena tanjony any ao ambadiky ny fanambazana zavatra amin'izao tontolo izao e. Tena vao io zavatra amin'izao tontolo izao io mameno fotsika dia normal be rava ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Raha vao misy problème zavatra ity amin'izao tontolo izao ananantsika ohatra hoe nahazo tomobile zany dia ohatra hoe tena za aloha asiako mafy ny tenako mangana. Rehefa ohatra hoe andeha aty ka vaky pneu ilay tomobile dia mipetraka eo dia adinony aty fa tsy maintsy atao aloha izay avita an'ilay pneu. Hitanareo ohatrany hoe zavatra ohatrany izy nefa tonga dia ohatra hoe foana zany ilay fotoana tokony andalova andehanako aty. Lasa ny fahavitan'ilay pneu prioritaire. Zay ilay zavatra omeny izao tontolo izao io. Zay ilay zavatra atolotra izao tontolo izao io. Raha vao ohatra hoe ino misy simba kely dia tonga dia raha hohanina fotoanantsika. Very ilay fanoloran-tenantsika. Za tsy maintsy mamonjy sekoly isaka-latsinainy maraina. Za tsy maintsy mamonjy sekoly isaka-talata maraina. Za tsy maintsy mamonjy sekoly. Fa raha vao voadona kely ilay zavatra anankiray zay ny tenako hoe asiako mafy ny tenako mangana aloha satria za efa tratrako. Zany hoe andeha bus nakaty zany aloha tena indram-pandeha angamba nandeha nakaty. Fa mianatra isika mitovy. Zay ny tenako anareo hoe miteny aty tsy hoe inona na inona fa samy miara-mianatra eto tsika. Na zao zay ny tenako fa tsy fantatry ny tsirairay aby hoe ahoana sy ahoana. Ny zavatra tadiavin'ny devoly dia ny anala ny fiombonantsika amin'Andriamanitra. Anjava anio izy teo ampitrahatra ny fanatitra isan'andro sady apilitra ny fahavetavetana mahatonga fandravana. Ny fahavetavetana mahatonga fandravana dia be dia be izy io tamin'izany. Amiko nisy fotoana tamin'ilay hoe resaka LGBT dia nanao proclamation zareo fiangonana nanao an'ilay proclamation hoe mankasitraka ny fanambadiany lahy sy ny lahy sy ny vavy sy ny vavy dia tonga tamin'izay dia efa niteny hoe tena hoe io fa nahazo toerana ilay bibidia. Satria araka ny teneko teo hoe Daniel dia mpaminany ny andro farany. Dia vao nahita n'ilay fanambarana ataon'ilay mpitarika an'ilay fiangonana dia hoe tsy akasitrahan'Andriamanitra mihitsy izany fijangajangana zany. Fanambadiany lahy sy ny lahy sy ny vavy sy ny vavy. Dia nefa nisy fiangonana nanao proclamation fa akasitrahan zareo izay zavatra izay. Dia io ilay faminanian'i Daniel io. Io ilay zavatra notenenin'i Daniel fa ho avy tsy ho ela ny fandravana n'izao tontolo izao. Ny amin'ny andro farany zany. Dia fampijangajangana anankiray tenenin'i Jesosy koa. Dia tsy mahay manompo an'izy, tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamoana isika. Raha vao vola no mahazo toerana ao anatin'ny fotsika dia ahoana? Mitondra mitondra fandravana zany. Mitondra fandravana zany satria fijangajangana lehibe ara-panahy ihany koa zany.
Dia izay mahatonga ny fampianarana eto amintsika. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny tena hoe famangino ny mpanompony ny fototsy ny ohatrany hoe fototsy ny fampianarana. Tsy hoe ohatrany hoe fa ny tena fototsy ny fampianarana dia Jesosy. Tsika miombona amin'ny Jesosy. Tsy tsika miombona amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Za moa efa miteny an'ity foana hoe araroty. Za tsy manohitra hoe fitsidiany hoe fiantsoana amin'ny papa na ohatr'izany. Famelohan'ny antso amin'ny papa, antanio aloha Jesosy hoe tokony antso amin'ny papa ve. Fa tonga dia antso amin'ny papa direkta ve. Zay zao mety tsy mety fa tena andana makany amin'ny Jesosy aloha dia tonga dia atao Jesosy aminao ime. Tsy haiko nareo fa raha za aloha tena melohany raha hoe hiantso amin'ny papa nefa tena hoe mangataka tompoko fa tena hoe tsy fantatro izay atao hoe tokony ho any Antsirabe sa tokony ho any Ambositra. Lalana iray izany. Tokony ho any Antsirabe sa tokony ho any Maivatanàna. Dia ozy izy Jesosy, dia mamaly izany papa hoe any Maivatanàna ozy izy Jesosy. Izy tiantsika kokoa. Tsika mandre an'i Jesosy direkta hoe ndala makany Maivatanàna sa misy intervention amin'ny papa. Zay raha za manokana aloha dia zay efa tsy fantatro nareo apetrako samy manana safidiny io. Fa raha za mba maheno an'izany fa rehefa tsy maheno aloha dia lasa amin'izay miantso hoe papa tena tsy manana fa mba mety olo-tsaina hoe tokony ho any Antsirabe sa any Maivatanàna inona ny angatahana Jesosy. Rehefa tsy maheno dia zay amin'izay vao makany amin'ny papa miteny an'izay. Fa ny tombony manokana raha ho anahy manokana dia tombony manokana maheno an'i Jesosy mivantana. Mampandray amin'i Jesosy mivantana. Amen. Ataovy tombony ho anao, ataovy valeur ho anao zany hoe mandray an'i Jesosy mivantana zany. Na ao anatin'ny fampianarana ohatr'izao, za matetika ao anatin'ny fampianarana mijoro eto pasteur sanatra, pasteur Frank mijoro eto, izay pasteur mijoro ety, ao anatin'ny fampianarana hitany ety dia mandray zavatra tampoka par rapport amin'izay any eo dia tonga dia raisiko no taingana hoe ity misy zavatra hafa henoko voarayako tampoka ao anatin'ilay izy. Tsy diso ny zavatra entiny zareo fa par rapport amin'iny misy zavatra hafa voarayako. Dia faly aho ao anatin'ilay izy misaotra Jesosy fa mba mandraindray aho zany. Misaotra ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra zavatra zany pasteur Frank taminay tany fivadikana tamin'ny lakamisy zao tena zanaka sy mpanompo moa izy teo pasteur. Zanaka sy mpanompo hoe ahoana nentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Ny atao hoe mpanompo dia ity servisiko ozy izy tena ozy izy pasteur Frank nizarana azy tamin'izay. Ny servisiko zany dia androany mitory-teny. Dia rehefa mitory-teny androany dia tonga any zany. Zay natao hoe mpanompo. Fa rehefa tonga ny rapitso tsy mitory-teny za tsy ho any. Mpanompo aho zay. Fa na inona tokony hatongavako eto ka tonga foana satria mila miombona amin'ilay ray zay natao hoe zanaka. Zanaka ianao rehefa ohatra tsy baikoa ny servi. Tsika ampianarina foana eto satria ilay zay mahatonga an'ilay hoe zay mahatonga an'ilay tsy fantatra akory ianareo e. Satria mitanisa hoe za efa nitazona micro tamin'ny anaranao, za efa naka caméra tamin'ny anaranao, za efa nanao an'izao tamin'ny anaranao. Tsy fantatra akory ianareo ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ozy izy Jesosy rehefa fa tsy amintsika eto zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsika ilay fantany tsara satria tonga foana, hitany foana. Na amin'ny inona na amin'ny inona na misy maka zay moa taloha tany amin'ny toerana taloha dia misy olona ohatra io sezany. Fa raha vao misy olona mipetraka eo lasa izy miverina. Ahoana ro aza ny toepon'olona. Avilantsika ilay olona fa tsika tsy amin'izany ny toepontsika. Amen. Ny toepontsika dia na eny amin'ny tapifipify kely ery tsika hoe ento no ahenoko sy andraisako ny hafatra avy amin'i Jesosy. Eretako io. Eretako io zay ny zavatra tokony hijanonako. Araka ny tenenina teo dia Daniel misy ny tena hoe ahafantaran'ny olona ny Daniel dia ilay natsipita izy tao andavaky ny liona dia ilay inona moa dia ilay hoe tsy niloan'ny liona satry ny olona ho zay daholo satroka izany hoe ninona firehoan'ny liona iny nanana tsy mahakasika anahy iny. Fa sekrean'i Daniel dia Daniel olona nijoro. Nijoro ampianarina antsika eto foana.
Tsika aloha zany tsy leo raha fiombonana na fijoroana zany a rano fisotro zany tsy ataoko hoe petit déjeuner akory ary fa satria ny rano mantsy sotroina maraina amin'ny sivy a dia raha amin'ny sivy sasany indray dia misotro rano a amin'ny raika amby folo indray misotro rano a amin'ny roa amby folo misakafo sady misotro rano a rano fisotro zany tena rano fisotrotsika zany hoe fiombonana sy fijoroana zany mba tsy hahatonga antsika ho tratran'ilay hoe promesse fausse dia manapaka ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Rehefa marina ny valeur atsika, rehefa marina ny antony ifandraisantsika amin'Andriamanitra, dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra teo hoe mais ceux qui connaissent leur Dieu continueront d'agir avec courage. Manohy ny zavatra ataontsika foantsika. Mety misy miteny hoe tena manakihana be hoe reto koa ohatry miseho masina be nananana any amin'ny fiangonana rery ngamba marina. Tsika aloha tsy miteny an'izany tsika hoe eto rery misy fahamarinana. Tsy miteny an'izany tsika. Fa na inona tabataban'izay miteny rehetrarehetra any, tsika mijoro fotsiny hoe ny ampianarina anay sy ny mety aminay ny valeuranay dia izay tsara fiombonana amin'ny Jesosy dia mijoro vavolombelona ny fahamarinana izay mijoro vavolombelona ny fahamasinana izay zay fijoroantsika vavolombelona aza atao fotsiny hoe zany sitran'ny Jesosy na hoe zany ataon'i Jesosy an'izao na nameny Jesosy trano siroplanina anankitelo aza atao an'izay fotsiny fijoroana vavolombelona antsika fa mijoro vavolombelona ny fahamarinana hoe za mijoro tamin'ny fahamarinana ohatrany ny tenena teo ny tonton Valérie za mijoro vavolombelona amin'ny fahamasinana izay no ahitan'ny olona fa tsara ny Jesosy tsika tao tamin'ny mena nisy ranabavy natao batisa tamin'ny farany teo dia mijoro vavolombelona izy olona tsy fantatry raha ny fahafantaran'ny olona anazy dia tena hoe olona tsy manam-pahamarinana izy zany tsy manam-pahamasinana fa tonga dia olona hitsoahan'ny olona fa nijoro vavolombelona izy ny amin'ny fiainam-pahamasinana sy ny fiainam-pahamarinany tao amin'i Jesosy dia rehefa nana izay fiainam-pahamarinana sy fiainam-pahamasinana tao amin'i Jesosy izay izy dia gaga ny olona dia nanaiky nanaraka anazy fianakaviana fito ny etiny tao re pasteur betsabetsaka maromaro ozy izy ny fitenenana nanaraka anazy tao nanotrona anazy tao nefa olona tsy mifandray tsy mifampiteny taloha izay le hijoroantsika izay mijorotsika aza matahotra aza manany amin'izany fijoroana izany fa rehefa mijorotsika dia tsy tratran'ny fampianaran'ny promesse fausse tsika rehefa tsy diso ny valeur ao anatintsika tsy tratran'ny fampianarany amin'ny andro farantsika olona milaza fa mahavita an'izao ary tena vita ny tokoatran'ilay izy fa araka ny teneniko teo hoe ny fampianarany fampanana promesse fausse tsy fausse de réalité fa fausse d'origine hoe ilay mpanomehany io zavatra io no sandoka ilay mpanomehany io zavatra io no tsy izy mihitsy fa rehefa tsara fiombonana amin'Andriamanitra sika dia manana discernement tsara hoe tena avy amin'i Jesosy ty zavatra azoko ty manana discernement tsara tsika rehefa manana fiombonana hoe ty zavatra ty tena ilay Andriamanitra ato anatiko ilay tiana manome anahy ty zavatra ty. Amen. Mino fa ny fanamasina miasa anatintsika tsiraray avy ahatateraka ny sitrapony ahatonga antsika ho zanany tarihan'ny fanahy dia ho marina amintsika izany rehetrarehetra izany vavaka tsika dia androso ny mpanompon'Andriamanitra manaraka raha amin'ny anaran'i Jesosy manome voninahitra zay ny amin'ny fahasoavanao misaotra tompony amin'ny fitiavanao manome anay indray mampatsiaro anay indray ny amin'ny tena hoe valeur iombonana aminao mampatsara anao indray ny tena hoe inona ny valeur tokony iarahanay aminao tsy fanantenany zavatra amin'izao tontolo izao tsy fanantenany zavatra ety amin'izao tontolo izao ety fa ny valeur tao anatinay dia ilay fanahafananao Jesosy Kristy fanamasonao androany zany aoka ho marina tao anatinay misegondra mifandimby zany aoka ho marina ao anatinay rapitso zany aoka ho marina ao anatinay zany manaiky ny fitarihanao zany mandeha amin'ny fitarihanao zany manaiky ho fatiny amin'ny mofo isan'andro manolotra fanatitra ny tenanay ho velona fanatitra velona ny tenanay isan'andro fa nay masinao tarito amin'izany izahay dia ianao no mahatateraka ny zavatra rehetra ianao no mahatateraka fa tsy hoe izahay no mahavita tsy hoe izahay no lasa tsara be tsy hoe izahay no lasa milay be fa nay masinao averinay aminao voninahitra tsy manana kapasité izay raha tsy eo aminao tsy amélioré izahay fa ianao no tsara indrindra miseho amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Alléluia. Amen.
Halleloja. Dia hafa mafy ho an Jesosy raha nandray ianao androany. Halleloja. Sekoly famana olana mino ako fa efa nivaha ny olana. Amen. Amen. Aza diso objectif. Ny valeur an Jesosy no objectif atsika. Amen. Zay maha Jesosy an Jesosy zay no objectif atsika sy valeur atsika tsirairay avy. Jesosy feno fanetretena. Jesosy feno fahamasinana. Jesosy feno fahamarinana. Jesosy fitiavana mandehandeha. Alleluia. Ireo zavatra efatra ireo aza atao diso an'ireo ny fiainanao ary ao maso akaiky ireo fa ho hitanao fa mety ny zavatra rehetrarehetra. Alleluia. Afaka tatazana ny fanatitra ao anatin'izany. Ao anatin'izany no anaovana ny filazana. Ny sekolintsika moa zany eto amin'ny Champion Analakely dia latsinainy talata alarobia manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany. Raha-pitso manokana dia sekoly fanasitranana ary amin'ny larobia manokana dia sekoly fitahipanasy fanambinan-toetra ary sekoly tokantrano ho an'ny tsirairay sy ho an'ny isa-tokantrano. Aza menatra hoe rehefa marary zany vao tonga raha-pitso na rehefa manana problema tokantrano vao tonga amin'ny larobia. Fa tsika eto tsy hoe hianatra fa eto tsika andray dia ampiatra an'ilay izy. Alleluia. Tamin'ny latsinainy zao dia nisy an'ilay devoir hoe le devoir le hoe ao anatin'ny herinandro dia testentsika amin'ny resaka toetra, testentsika amin'ny resaka fahasorenana, testentsika dia mino ahako fa nahazo 20/20 daholo ny mpianatra Jesosy. Zany anontaniana eo akaikinao nahazo firy ianao hoe dia mamerina indray tsika amin'ity herinandro ity ny exercice mitohy foana. Alleluia. Satria ny fanamboaran'Andriamanitra ahataka ny eo amin'ny fiarahamonina aloha tsika mba ho amboariny. Dia rehefa hitany hoe voavolavola dia averiny amin'izay fa ao aorianan'ilay famolavolana no mandeha amin'izay ny testa rehetrarehetra. Any amin'ny fanamboarana dia aza matahotra fanamboarana fa zao voalazan'ny bokin'ny Jona 10:12 hoe zany tena voaloboka ary ndraiky mpamboatra. Ny olona izay tsy eo amin'i Jesosy tsisy fanamboarana izany. Alleluia. Ny olona izay tsy eo amin'i Jesosy tsisy fanamboarana izany. Izay mahatonga antsika hatramin'izay tena nanolorako tena ho an'i Jesosy ohatran'ny mety tsy mandeha zany ny zavatra rehetrarehetra. Tsy hoe tsy mandeha ilay izy fa tsy maintsy amboarina aloha ianao. Dikan'izay ao anatin'ny lalana tsara ianao dia alahoery ary fa mety ny zavatra rehetrarehetra. Aorianan'ny fanamboarana rehefa no heverina fa vita fanamboarana dia averina eo amin'ny milieu tokony hisy anao amin'izay ianao. Inona ny antony hiverina eo amin'ilay milieu? Mba hijoroanao. Izay ny voalazan'ny Romana 12:12 hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Misy zavatra efa nanamboarana anao dia averina eo amin'ilay izy amin'izay ianao mba hahafahanao mijoro tsy hanaraka n'iny intsony. Alleluia. Mila mijoro amin'izay ianao, mijoro amin'ny toe-po, mijoro amin'ny toe-tsaina, mijoro amin'ny fomba fiteny, mijoro amin'ny attitude, mijoro amin'ny fitiavana, faharipo, fomba fijery. Zany rehetrarehetra zany mila hijoroana daholo. Amen. Dia ilay izy tsy hoe devoir lava be fa fiainana ilay izy. Hoy izy pasteur Zokraty teo hoe ohatra misotro rano, ohatra ny miaina. Mifoka an'ilay izy ianao dia mamoaka an'ilay izy. Izay nanamboaran'i Kristy, izay nieretan'i Kristy taminao dia mba havoay amin'ny hafa koa. Alleluia. Ndao tsika hitsangana hisaotran'i Jesosy ny amin'ny fotoana androany. Asandrato ny tananao dia hisory Jesosy. Raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao izay. Misaotra sy manome voninahitra anao izay. Misaotra ny amin'ny teny izay nolazainao taminay tamin'ny alalan'ireo mpanomponao marobe. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanamboarana, misaotra ny amin'ny fanitsiana, misaotra ny amin'ny fampitandremana. Misaotra Jesosy fa nampitainao tao anatin'ny bokin'i Daniel fa isan'andro zahay. Tsy hoe isan'andro fa sacrifice perpétuel, zany hoe tsy mijanona mihitsy fa misy sacrifice atao foana isa-minitra isa-tsegonda dia izany no andrasanao. Ilay ratsy kosa nefa mitady mba ahafoana an'izany sacrifice izany. Fa manomboka androany izay Jesosy dia hijery anao. Hijery ireo zavatra efa niaretanao sy ireo zavatra nataonao mba tsy hahatonga anay ho voafitaka amin'ny fomba fijery samihafa. Tsy hahatonga anay hanantena zavatra diso izay tsy niteneninao. Fa hijery anao izay. Hanome izay zavatra takianao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raiso ny tsodrano izay ho tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Hitay anareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amindra fo aminareo. Ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka hanome anareo fiatanana. Mandehana
miaraka amin'i Jesosy, miombona tsara amin'i Jesosy, dia ho hitanao ny fiadanana ao anatinao. Mandehana fa Jesosy nefa niteny indro aho momba anareo manjakariva mba rahampahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Mandehana fa tsy ho reraka izany ianao. Mandehana fa tsy ho raraka izany ianao. Mandehana fa ianao ny fierté an'i Jesosy androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo amin'ny fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra matoa izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoa izao antsika rehetra. Tain'i Jesosy daholo raha pitso amin'ny fito ny fotoanantsika eto.